Mahery fo tantara nosoratan'ny Alka Defson. Neny ô, faiza tapaka teo koa ary neny. Neny ô, tia re hafa ianao koa dia mitabataba ery fa misy inona? ay ato any neny, tsy reraka mihitsy ve neny hatry ny alina nandrary tsy foana? Mba mahatsiaro reraka ihany re anaka fa tsy misy azoko atao afa-tsy mandrary ene. Io mba hany fidiram-bola kelyntsika mianaka. Raha mbola teo mantsy dada dia tsy nijaly loatra toy izao tsika. Ndrisy fa no netraketraka ireo vazaha tsy manjary ireo dia maty izy. Oka re izany anaka fa hamono fahatsiarovana ratsy atao anatiko indray ane izany e. Tsiry neny a, tsy tokony avelavela fotsiny amin'izao ny rahalatsaka. Tsy misy azontsika atao ane. Vao manohatra azy ireo dia tofirinao faty. Jereo ane tena azo amin'ny mala vao herinandro lasa izay e. Fa inona tokoa no nafaty amin'ny mala ary neny? Nalain'ireo miaramila vazaha vao maraina tao an-tranony izy. Tsy nanatanteraka an'izay tendry tokony nataony hony. Dia toa hoe nogadrainy tany amin'ny tompony zareo tany. Dia nifonoa very neny rehefa tonga tany? Nidarodaroany tamin'ny vodi-basy hony. Mangamangana avokoa ane vatany mala rehetra tamin'ny fiverenany avy any e. Izay no nitarika azy tamin'ny fahafatesana. Andray ry neny, tena mampalahelo be. Nefa neka mbola kely ny zanak'izy mivady. Izany ane rehefa manohatra amin'ny vazaha e. Atody miady amin'ny batontsika eo anatrehany. Raha tena miray iny tsika vahoaka malagasy rehetra, tsisy dikany amintsika amin'ny mandresy ny vazaha izany ry neny a. Firy moa tsika malagasy ny monina amin'ity Madagasikara ity, dia firy ihany koa ny vazaha. Ka ry zareo ane manana basy mahery vaika e. Tandremo dia tandremo ane mamoaka teny solohaka any ambadimbadika any sao tsy te ahita a. Neny koa, haiko tsara ireny tondrako ny tenako a. Miteny any ary Ronala. Tsy manana koatranao tsony a. Ary mandehana amin'izay matsaka rano dia mbola tsy miletika ny masoandro ka. Ay tokoa moa mbola tsaka rano a. Lasa ary aloha izany e. Voray monsieur, aleo fa izao ihany dia andeha miaraka amin'ireo miaramila. Mila vatan-dehilahy em-polo isa hono ny vazaha namboatra lalana. Izy vahiny ho avy no mantsy amin'ny herinandro. Tsy maintsy fitaina alohan'izay izany ny lalana miditra ny tanàna. Mangina aloha e, mangina ho ah. Izao no antom-pivoriana eto ka henoy tsara. Solo tena Monsieur Dibosy ka nitonga eto aminareo izao. Araka ny hafatra izay nomeny ahy dia mila vatan-dehilahy em-polo isa izy hanamboatra lalana. Iny lalana miditra ny tanàna iny mihitsy. Efa manomboka simba mantsy ny lalana noho ny firotsaky ny orana teo. Ny lehilahy rehetra izay mahatsapa-tena fa mihoatra ny 12 taona miakatra dia mitokana ery daholo. Aingane e, ialahy ino aiza? Aingane ialahy iny koa aty daholo e. Ary ialahy, inona mivandravandra ny lahy eo e? Ery manaraka ny naman'lahy ery. Fa ahoana ringaratovony dia manositosika be ohatran'izany a. Efa manaiky ane ahy e. Dia maninona raha mbola manao maso ratsy mijerijery ayo ihany ialahy? Sa te hamaly ny vazaha? Te higadra? Tsy izany kosa e. Mba asio ajany ihany fa gasy samy gasy tsika. Maninona mampijaly ny malagasy mitovy raha aminao? Le ty e, fa inona mihitsy ny tedavany lahy ty e? Totondry asio izy ry zalahy. Miaramila, asio izy. Okizay ry zalahy, so tsy mahavita asio intsony le ry. Ary lasa amin'izay ialahy erivatsy. Ataovy ihany ny be famaliana raha mbola mitady ialahy. Mbola ny ainy lahy ny anaraka fa ataovy ihany.
Mbola ho avy aminao ny tsy mety le rangahy ka sara raha ohatra azy ihany no atao ohatran'izao. Mandefitra aloha. Trinitrinina ary zalahy. Aza manao mamy be fotsiny sao tsy mahavita ny garda tokony atao eo lisany avy eo. Alefaso hoe sotroisoano daholo zay ilan'ny lisany fa graty ho avokoa reo. Ary aleo iantso an'Andrianina amin'izay aloha dia mbola variana eto reto miaramila amin'ny vazaha reto. Nandrianina, Nandrianina, avy amin'izay, avy aty. Fanakaiza ny namanao teo ireo? Ry misotro reo ry zalahy e. Fa inona ny atahorandrian'ny zalahy reo e? Ahoana moa ny tsy atahorako azy ireo ry tovo a? Nefa miaramila milanja basy mena maso be ireo. Tonga dia fantatra be hoe olona tsy mifatotrova. Izy aloha dia izay fa rehefa lasa namana dia tsy maninona izany reo e. Ela ty aloha tena enjany. Fa ahoana ka? Ka ty elana azo andraikitra ao amin'ny Monsieur Duboska vazako. Afaka ampidiriko koa ny Andry Ramazoto e. Misy asa tena mety amindry izay eo raha tiandry. Fa inona le asa? Sao dia tsy vitako akory mantsoko. Tsotra kely le asa ka irakiraka fotsiny. Inona ohatra natao amin'izany? Betsaka fa ny tena matetika atao dia manara-maso an'ireo malagasy mpanohitra amin'ny vazaha ireo. Haindry tsara fa matetika misy gasy mitady ikomy, saingy reniny raha antsika nahalala ireny fa nigadraina. Zany ve? Dia ahoana ny karama amin'izany? Mahazo vola izay ilaindrindry ka. Raha mahatoky ny vazaha indry dia tena hanambola ohatrin'ny ananako. Tandremy dia tandremy fotsiny mamadika fa maty avy hatrany. Aleo fa ho ataoko izay ary sady mila vola. Tandremina eo ahy e. Ny aina ny manefa vao mamadika. Manaraka anay indry rehefa avy eo ampahafantariko any sefo. Zary olona miondrikondrika ery io. Ry, fa tsy Roinala ve io e? Variana ery ty izy mitangoanany ety atsa. Aleo rangahy natonany eny fa ohatrany tsy mahita akory anie izany. Ao tsara ve? Oay, mahefa, mba manaitra koa te elaka. Fa andeha ho aiza izy izany? Andeha haka sakafo nomby io no nahitandry eto dia mba nandalo fa te ahita ny lendrikindry mahafatifaty be iny. Mahefa koa, fa inona ary ty? Tony safony lahatra amin'ny takolako. Ka botabota mampite hisafo anie. Roinala, mba ahoana amin'izay ho ahy indresako taminao iny e. Tena tiako aneo andry e. Ary ho alaiko vady mihitsy fa tsy ho atao kilalao fotsiny. Eny e, efa fantatro izany fa aleo aloha mbola eritreritra kely aho. Efa ray volana mahery kosa anie ankiizay e. Mbola tsy homendry valiny foana. Tsalotsaly be anie ary efa amin'ny alina fa lasa ny aminao foana ny saiko e. Aiza koa e. Sitaoko. Aleo fa tsy atao ela tsony dia omeko valiny ianao e. Oay, ary manino ty zavatra eto ambony masonao ty? Ay, tandrila izy na dia efa nitakomako satroka aza. Fa naninona io? Noho ny erisetran'ireo milisy ny vazaha tsy vanin'ireo aky omaly. Andray e, fa nataon'iny ianao? Tantarao amiko tsara hoe. Namory vatan-dehilahy namboatra lala ny Garatovo omaly dia lazainy fa te hanohatra ny vazaha hono ary namaly azy fa natosiny. Dia nasainy daroan'ireo miaramila an'ireo a. Zany ve lesy? Tena mpamadika tanindrazana iny rangahy iny ka. Gasy oatra azy ihany ny ampijaliany fa te hilaran-dranony amin'ny vazaha patron izy. Mbola ho avy ny andro anafaizako azy iny. Amin'izay fotoana izay dia ho ataoko tsapany tsara ny fahorian'ireo malagasy oatra azy ampijalian'ireo. Efa nanaraka hatramin'ny hain-dadany e. Voatendry amaky vato anamboarana hatramin'ny Monsieur Duboska teny andrefa-tanàny dada no piti amin'ny vato tamin'ny lohany dia izay no tarika azy tamin'ny fahafatesany. Na dia efa fantany fa narary mafy azy zata tamin'izany dia tsy nitsabony akory fa nanohy asa foana. Isan'ireo voatendry tamin'izany ihany koa ny dadako ary nanatro maso ny fiseho an-javatra. Fa hono alesy ry mahefa? Ahoana k'izay? Monsieur Duboska rery moa izany no fa samanjaka zaka eto an-tanàna misy antsika eto.
Malagasy marobe anefa tsika monina eto. Maninona manaiky andevoziny? Inona no misakana antsika tsy handresy azy? Manana mpiambina maro amin'ny tanabasa izy nefa tsika tanapolo. Zay ny olana. Fa raha tena mirahina anie tsika rehetra dia handresy azy ihany. Araka ny nambaran'ny Ratovy ihany koa dia izy vazaha ho avy amin'ny herinandro namany Duboska avy any Antananarivo hony. Fa nao inona ty hono izany vazaha-namana izany? Hanampy azy hampahory antsika? Dia tena tsy haiko tsara kia. Fa ohatran'ny hoe manampahaizana momba ny vato sarobidy hony dia hanao fitrandrahana aty ry zareo. Zany? Vao maika anie hampahory antsika izany olona izany satria hanandevantsika hitrandraka vato e. Tena zay mihitsy aloha raha toa ka ho tanteraka tokoa izany. Fa efa vita ilay fanamboaran-dalana nataonareo? Mbola tsy vita. Mba tsy isan'ny voatendry ihany koa andro any. Ny apitsony tsy haiko. Oay, tena efa niletika sahady akiny masoandra. Alao andeha sao alina. Eo fa makany aminareo rehefa misy fotoana iny dia mifampiresaka tsara. Dia aza dino fa tiako Ronala. Eny ary, amin'ny manaraka indray. Dia ahoana kia? Mino aho fa manam-baovao tanterina amin'ny Monsieur Duboska ianao? Tsy mbola mahita aloha hatreto e. Ny henoko dia nifahatongavan'ireo vazaha Rolana mampatabe ireo ny foto-dresaka izy ireo zao. Ahoana ozy ny olona kia? Ka mpitombo ny fahoriana efa misy atao tanàna hono ny fahatongavan'izy ireoko. Fa manomboka roviana tokoa moa no atao ilay asa fitrandraham-bato e. Manomboka amin'ny latsinainy izao araka ny resaka natao mpata. Fa misy zavatra saika mba engaviko kely anao ty. Inona lesy izany? Mifandray tsara amin'ny Ronala mondry io. Ronala zanak'i Ramatoa Hervely ve? Indrindra. Fantatro tsara izy iny. Fa misy inona aloha e? Ohatra metimety amiko aky izy iny e. Tena tsy fokomena amin'ny vazaha tsony. Aleo le reniny ny atolotra amin'ny vazaha vahiny. Kiala Ronala kosa aleo mba teheza dia zaiko mandra-pa. Dia tsy menatra akory ve ianao milaza izany eto anatrehako nefa mba sipanao ihany a? Fa tsy olana e. Ataovy izay mety aminao fa tsy afaka isakana izany a. Etsika asianao angiaky revirevo milamina fotsiny fa tsisy hoe hatraiza e. Ary za koa tsy misakana andry tsy hiaraka amin'ny bandy hafa mihitsy raha misy metimety amindry anoany. Fa zao le tena tiako atao ndry. Ny fampiresaha amin'ny Ronala dia raiso namana tsara izy. Fa taro izay tena ho ampony. Dia anjara indrimy mba mandresa lahatra azy hiaraka amiko. Fa na anaiko mora izy na tsy anaiko nefa dia tsy maintsy ho azoko. Azondry izany? Eny e, azoko tsara. Dia atomboka roviana izany? Tsy angatahana andro tsony fa zao dia zao ihany dia mandalo any aminy ianao. Sady asanao koa nge zany e. Eny re tompoko. Ty misy vola kely dia ampiasa ho any aloha. Zay fa mbola andalo eny amin'ny debatsika. Izay ny zavatra nahazo any tato Romaefa. Mbola hiveriny eo ny zareo raha riva araka ny teny farany. Okizay e. Efa mijanona ty raha riva hiambina anareo mianaka. Tsy avelako akasika anareo izany intsony Ratovy sy ny namany. Sao dia tsy mety re izany anaka. Hitikiso amin'ny raha mahazo anay indray ianao. Tsiry nen'ny Ronala adidiko miambina anareo. Ary tsy afeniko anao tsony angamba fa manam-pitiavana ny zanakao a. Mino fa tsy ho sarotiny amin'izany ianao. Ahoana izany Ronala? Marina ve izany? Miaraka izany nareo roa? Ny tena marina ary neny dia efa ela no nitory fitiavana tampo tokoa Maefa. Mbola tsy namely valiny aza nefa satria miandry ny hevitra ao. Dia ahoana ho neny amin'izany? Tsy misakana nareo roa ary mifankatia ka. Miankina aminareo ihany izany fa ny anjarako mitsodrano e. Maharetatra amin'ny farany. Misaotra betsaka nen'ny Ronala. Fa ny tena mbola olana mila vahana sao dia tia mahazo anareo mianaka tiako. Ahoana ny atao? So dia mba tokony hifindra toerana nareo mianaka aloha. Miafina e. Dia hiafina iza nefa tsy ho hitany raha mbola eto tanàna e. Raha fantany fa miafina amin'ny trano hafa izay dia vao maika loza ihany koa. Ho ampidino anaty lisitra izay manafina anay. Ary ny tena loza dia mety ho potehany ny tranonay sy neny. Dia hiandry ny fahatongavany ato izany.
Fa ihany raha izay ny hitanareo fa mety dia andrasantsika ato ry zareo. Tsy maintsy manampy anareo a. Ho voaroaka miaraka aminay ane ianao amin'izany raha sanatria mbola tonga tokoa ny tarika raha tovy mpamadika tanindrazana. Tsy olana anki izany a. Efa natao iraitsika. Izay mahazo anareo dia mahazo anay ihany koa. Ve izany ny tena marina e? So ihany fa tsy tonga dia niditra fa nihainohaino teo ambaravarana teto. Aleo tsy miditra any an-trano intsony aho fa tonga dia hiverina dia mampita ny resaka henoko any amin'ny Tovo. Dia izay ny zavatra henoko tany. Efa misy mpanadalana ianareo ary ohatrany efa tena miaraka ry zareo raha ny resaka henoko. Ay ma efa zanak'i Rakototsony miaraka amin'ny Roinala. Tsy ataoko vita moro zany. Tsy maintsy hitadiavana fika mitehana azy izy. Mody atao hoe manohatra amin'ny baiko ny vazaha dia vita ny aminy. Ny amin'izy mianaka kosa tongavana andra alina ary tsy maintsy ho azoko ny mameny amin'ny Roinala vao entina ny amin'ny vazaha izy. Tsy mahalala ny Tovo anga. Raha araka ny resaka zareo ane dia hijanona any amin'izy mianaka maefa. Vao maika tsara loatra izany e. Lolo manantona afo ilay atala be iny. Efa tsy androko ery izany izay harivany andro ahitako azy ireo. Mila atao tsara petrapetraka avokoa ny plan rehetra so mandamoka. Ary ny amintsika senao ity mba ahoana? Za mbola miresaka an'izany mihitsy alorina Andrianina ka. Roinala zao masaka atao tsaiko fa tsy ianao. Tena dalam-behivavy ity lehilahy ity marina. Lasa ny andro. Toa mitaitaina be ary maefa. Inona ny tranga amin'ity alina ity? Aza matahotra fa tsy mahakasika anareo izany izy ireo raha mbola eto aho e. Mitandremangery maefa fa tsy misangy ireo olona ireo e. Sao dia ho tifiriny ianao. Aza matahotra ho anareo. Fantatro izay ataoko. Fa na inona nefa mitranga eo dia tsy maintsy miaro tenitsika. Iafinao an-dakozia ny miandry an'izay zava-misy. Vao misy fihetsika hafa eo dia iny no mipoitra. Ino fa mety izay a? Tsy fantatro ka. Mety angamizay e. Roinala, tsaro fa tiako ianao ary vonina na dia hanolotra ny haiko noho ny aminao azy. Aza miteny an'izany aloha ka. Mbola betsaka ny adidy miandry antsika ho an'ity tanindrazana malalantsika ity. Eny e, marina izany teninao izany. Fa tiako ho tsapanao fotsiny ny ato anatiko. Lasa, aza matahotra. Tonga dia forse sokatra ny varavarana ry zalahy. Zay fa niara. Ndro lahy amin'ny lisa no mijanona eto ivelany eto fa zahay telo kosa hiditra any. Andao e! Izany fa miditra zareo marina. Matahotra mafy a. Mila ho potraka hatramin'ny pipiako. Andriamanitro, arofo izahay amin'ity alina ity. Aza felanjakan'ny fanahy ratsy ny mpagnapana. Oay, raha tovy sy ny miaramilana ireo miditra ireo. Tonga izahay araka ny tokony fanomezantsika omaly e. Mino aho fa efa vonona tsara be nareo mianaka. Sa ahoana kiry manjakely. Ary tsy atoka ilay bandikely antsoina hoe maefa. Sa miafinafina any ambadimbadika any. Mba savao ny entrano ry zalahy. Sa vao daholo hatrany ambany farafara any. Fa iza ary nahalalany reto nijanona ty aho e. Sa nisy nahita ny dirako tamin'ny hariva teo? Toa tsy mahampino. Aleo miafina tsara ato fa nisy niditra izany. Dia ahoana e? Toa tsy esy miteny akory nareo fa mivandravandra be fotsiny. Mifona re tompoko. Aza fonoana re izahay e. Tsisy hamono anareo anie eto e. Araka ny teniko omaly dia mila miaraka amiko Ronala. Ary ianao kosa raha matoa herivelo mahanaraka anay any amin'ny Monsieur Dibosca. Mazava tsara? Tsy miteny mihitsy anie Ronala izany e. Ilalao kely aloha tsika roa androany. Sa ahoana?
Tsisy bandy miafina tsony any. Ok, tonga dia ento mivoaka any an-tokotany any ty vehivavy ray ty fa mbola iresaka izay sy Ronala. Mifona re tompoko, avelo ny zanako fa aza atao ninninina. Ento mivoaka aingana lesy izy fa taraiky be a. Mba atao rangahy rehefa tsy mety hivoaka. Ary ianao kosa raha matokely Ronala, mekara moramora eto ambony fandriana dia mbola tsy tezitra. Hitanao ty basy plety ty. Efa tsara fahany ty ka raha manao fihetsika kely tsy araky ny apoziko ianao dia mampamangy. Eny Ambondrombe eny ny toerana misy anao. Mekara aingana e. Fa aiza ry Mahefa, toa mbola tsy mipoitra ihany nefa eto mba vahoam-pahafatesana izay sineny. Inona reny atao e? Anaiko viravirana ito eto fotsiny. Inona le endrasany? Ndao mekara mora eo ambony fandriana. Zay, mba tsy be famaliana kosa ndry izany androany a. Inona ny jerena ty amiko e? Sa manara-maso ny bokosite ako. Kely tatazo e! Ay! Io fatorana. Andao andositra fa avelo fotsiny eo io. Oay, saika adiniko ty basy ty. Dia aiza ny lalantsika? Ao an-tokotany ange ireny namandreny e. Efa nentina naraka azy ihany koa ngeneny e. Ohatra veto amin'ny varavarankely atsimo eto tsika dia mihodina any antsinanana any. Ary neny atao ahoana? Ho ajanonany? Zay atafavoaka ato aloha no atao dia ao aorianan'izay mitady vahaolana afo tsika e. Ary andao aingana sao henon'ireo naman'ireo. Mekara veto fa efa nisy tadina latsako any dia midina mitady tsy moramora fotsiny. Alefa. Ohatra amin'ny matahotra ary Mahefa. Za matahotra ki fa tsy maintsy avitra tsika. Midina moramora fotsiny sao menjery. Marary be zany lohako zany. Fa iza no nidaroka teo e? Aleo aloha hitana moramora fa mila tsy ho zakako izany. Mbola reo kosa ka ry zalako. Hoatray, fa naninona koa ty ratovy ny tomoko nainaina. Sa nisy nahazo azy tao? Ary mba nanahoana ary izay Mahefa sy Ronala? Fa tsy hitany lisany ve no voan'le olona nidaroka teo e? Dia lasa aza koa Ronala. Tsy hitany lisany. Fa nitapininona koa masony lisany ny tsy nahita ny voany teo e. Ka ro iahotra anao aloha fa sao dia mbola miafinao ihany. Maninona tsara? Nidina tamin'ny tady tao atsimo-trano. Adiavy lesy fa mbola tsy lasa lavitra izay a. Aingana lesy e. Ty vehivavy reniny ty kosa aloha tena tsy afamaina tsony raha tsy hita ireny e. Tsy maintsy miverina eo ireny fa tsy mahafoy andreniny izany. Fa hoaiza resitsika? Za zany efa tena reraka be. Tsy maintsy miafina ty aloha tsika mandrapa e. Efa nisy toerana nomaniko izay aty fa efa napoziko hitrango izao zavatra izao. Fa inona nefa ny apozony laka? Ilay tsika andeha hitsoaka ve sa inona? Efa nandindona hoe ndray andro any tsy maintsy hamaly faty an'ny ratovy sy ireo vazaha naman'ireo a dia aty no miafina. Dia ahoana izany neny? Ho ajanonany? Tsy maintsy mbola ho alaintsika any izy ka. Ary tsy maintsy mbola nafahy amin'ny Monsieur Dibosca sy ireo namany mampahory ny mponiny eto an-tanàna eto tsika. Amin'ny fomba ahoana ny afitantsika an'izany Mahefa? Ry zareo manana miaramila amin'ny rongo fiadiana nefa tsika tsy manana ninona akory. Tsy taitry-ndry fa tsy maintsy resitsika ireny e. Efa manana pleta ray aty. Dia aloha no entintsika mihetsika. Hay nentin'ny lala e basy? Netiko. Tongotsika kiry Ronala. Atao ambanin'ity vato be ity ilay toerana hiafenana. Ao midire. Toa miahotra indry. Karazany rony antsoina hoe zoirony ity. Sao dia mba misy bibibidy masika ato ka? Tsy misy an'izany aky ato fa midira. Ay ve ka malalaka be ohatr'izao ato e? Ary efa misy fitaovana vitsivitsy ihany koa. Fa oviana nandatitra an'ireo vilisy vilany ireo taty ianao? Efa elaela no nanatitra azy ireo tato. Eo mipetraha e. Efa misy vato boribory kely azondry hipetrahany io. Tena mafy aloha elahy e. Dia ahoana amin'izay ny ataontsika? Miala sasatra tsara aloha fa misy bandy ho alaiko namantsika raha pitsy vao mangirany ratsy. Fisy izany? Tsy iza fa ibeza sy pasy e.
Isan'ireo efa vonina nohatra ny herim-pamiretana taon'ny vazaha izy ireo. Efa elany ny andry an'izao fotoan'izao izay ka indro fa tonga. Izany ohatra ny mahavelom-bolo izany zavatra izany a. Vonina tena vonina no namanareo ihany koa amaly fatiny tamin'ny nahafatesan'ny raiko. Mila drafitra tsara petrapetraka tsara nefa vao mirosontsika sao mandamoka fotsiny ny tolona izay ho ataontsika. Maka aina tsara aloha, tsisy zavatra atahorana intsony aty. Fa ela ho aizaka. Tsy ho aizaka. Eto aloha mandrapa. Dia avy ary eto anilako e. Andraso avelatra ety tsy eto dia eo tsika amin'ny matory. Fahatory tsara io vehivavy io ry zalahy dia gadrao amin'ny efitra ambany ao dia ndrola amin'ny lisa amin'ny miandro eo sao tonga tampika eo ny vinantolahany sy ronala. Mino aho fa le mahefy iny mantsy no nidaroka teo. Mifona re tompoko, avela ho afa tsy naninona anareo ange. Tsy maintsy migadra aloha ianao raha matoa hery velo ianao no jono ahitana amin'ny mahefa sy ronala. Raha hitako aloha iny mahefy iny dia fatiny sisa ny raisina. Mifona re tompoko. Mangina ianao e. Mifona re. Tapen'le tsy mivavany Zay. Ary andeha atory kely aloha fa tena reraka zany. Ohatray, fa izy vehivavy nentinareo io? Io mbola tsy natory ianao. Hery velo io reniny ronala. Fa atao inona ty izy? Lasa nitsoko ronala sy mahefa dia tsy maintsy io vehivavy io aloha nigadraina ty mandrapa Tsy nahita vehivavy nentina tany amin'ny pata zany nareo? Zara ane saiko maty. Nisy nidaroka tampika vao ariana. Zara aza tsy maty. Zany ve? Fa naninona fotsiny ireo maramily ireo? Navokako aloha ry zalahy fa za mbola niresaka tamin'ny ronala dia niditra tampika le tsy manjary iny nidaroka. Aina ianao adalana zaniko. Adalam-behivavy loatra. Mangina ianao aleo aloha za akaina kely etsy ambony fandriana. Mba mila masazy ange zany lamosiko zany. Eo ary fa ho ataoko Ambanimbany kely. Zay. Dia ahoana indray zany nataontsika manaraka ry chérie? Ho atomboka rapitso le fitrandrambady dia tsy maintsy andray zany tsikako. Fa tena misy vatosoa tokoa zany eny andrefa tanàna. Ohatray. Manam-pahaizana amin'izany ange le vazava ino mipaty reo Zay no antom-pahatongavany ety. Zany? Milay be kosa ilay zaniko. Ampy zay misaotra anao. Aleo aloha aka torimaso kely ka. Mbola hifoha aloha koa mantsy rapitso hitarika olona andehanao an'le fitrandraham-bato. Tsy maintsy mbola hikariko an'izay nefena ny roinala sy ny namany koa. Maninona raha tonga dia any amin'ny ray aman-dreny mahefa ny jerena Tsy ho any ihany ve izy? Efa nandalovana tany fa tsy tany izy Dia mety nandeha niafina any an-toeran-kafa zaniko. Tsy haiko. Ny asanao fotsiny aloha rapitso dia miezaka miresaka amin'ny olona izay hitanao eny sy mitsikilokilo eny. Fantaro izay toerana tokony nalehany dia anjarana iny sisa. Eny ary fa ho ataoko izany Marina sahady ilay andro. Hoay, mpanakaizy mahefa. Toa tsy hita anilako tsony. Moka fa tadidiko. Lasa andiaka amin'ny beza sy pasy izy. Efa lasa izany fa tsy hitako akory ny elany teo. Tena mba azo antoka tsara tokoa fe aloha ty toerany ty dia mba nanahoana koa izay neny ihany. Sanatria ka ny vonoany ireny tsy manjary ireny ve? Inga eny mba ho tafavoaka tao anaty ady mahafaty izay rehetra. Dia mba hivoaka kely tato aloha hijerijery ny manodidina ka. Ay ve ka rakotra ala matevina be ty toerany ty Feom-bory kely isan-karazany izao mifanaretsaka no any. Raha tsy tafaverin'ny intsony angamba mahefa dia very ato anatin'ity aly ty Efa alina koa no niditra taty dia tsy misy tsaroko ny lalana.
Efa tongotsika ary zalahy. Ato le toerana nambarako an'ny lisany. Andraso ivelany eo aloha fa andeha hiditra any sao dia mbola matory Roinala. Avy eo? Malalo, tonga izay. Toa ela be isinareo fa aizy beza sy pasina lainao. Ao ivelany ao ry zalaka. Tsy natahotra indry tato. Ka tsy natahotra akory. Fa inona fa vao any an-tanàna any lesy? Tena mikaroka antsika amin'ny miaramila. Nandalo tao aminay hono ry zareo alina ary mbola misy manara-maso foana ny manodidina ny tranonay sy ny tranonareo eny. Dia ny vaovao ankoatran'izay ihany koa araka ny nampitainy beza sy pasy tamiko dia efa mikonokonona fanoherana ihany koa ny any tanàna manodidina any anohatra ny herim-pamoretana taon'ny mpanjanaka. Izany ve? Manomboka enjana anie izany ny tady mampifandray ny fahazaha sy ny gasy raha izany e. Dia tsy nahenoana vaovao ve neny? Tena mbola tsy naheno vaovao mahakasika azy fa ny azoko antoka dia mety gadrain'ny ratovany an-tranony ihany neny. Manomboka androany anao fitrandrahana vato eny Andrefatanany ry Monsieur Duboska sy ny namany. Mino aho fa iambina any ratovo. Dia ahoana ny ataontsika? Mahatahotra ny amin'ny ainina eny aho. Raha riva ihany dia ho alaintsika izy ka hanomana ny tetika rehetra izay telo lahy zao. Ianao aloha tsy mahazo mihetsiketsika eto a. Aza manahy fa tsy maintsy tonga na eto neny. Naraka anareo ihany aho ka. Tsy vitanao ny any e. Aleo aloha ianao eto ihany ho a. Dia raha sanatria maninona any nareo? Aleo izany naraka anareo ka. Amin'izay izay mahazo anao dia mahazo ahy ihany koa. Izay zaniko. Fa mila ampianarina miady sy miaro teny ianao alohan'izany. Ndao hivoaka ao ivelany ao fa sasamiandry pasy sy beza. Dia aloha tinitra ny ratovo-pamadika tany-drazana. Raha matoa herivelo reny Roinala aloha karohana voalohany vao manafay an'ilay tsy manjary iny. Mihodina avy ao ambadika ilay samy mitsamoma fa izay sy Roinala kosa nivaka avy eto. Aza miala ao aoriana koa mihitsy ianao Roinala. Miondre ambany so misy mahita. Manaraka vodi-trano foana aloha isika. Misy olona mitsangana io aloha io, vokasikara. Aleo anaovako azy. Mbola tsy azo ampiasaina aloha ty basy ty fa ny antsy sy ny tontondry ary ny daka amin'ny miasa. Mijanona eto aloha ianao a. Miaramila mpiambina mihitsy izany fa mitana basy. Ary aleo tonga dia asiana avetrany. Inona ty? Izay fa vosaoma tsara. Ary aleo alainy ty basiny ty ho ampiasaina. Iny fa voatsindron'ny mahefa antsy. Dia natabo mora teo amin'ny tany. Manao baiko mona indray izy hanarahako azy. Mahefa, misy iray indray io manorana varavarana io. Janoana eto indray ary aloha ianao anaovako azy. Tsaitsaika manaraka vodi-trano aloha ialary mahefa. Izany ary ny tsindrona antsy e. Vo tsaratsara ny manandrifo ny fony. Roinala, avy aingana. Mino aho fa nigadrainy ato neny. Ary aiza ny lakile? Ty anaty paosin'ilay ty kay. Raisy io basiny io Roinala dia lanjahoiny aminao aloha. Sokafy aingana lesy ny varavarana. Efa te ahita neny aho. Efa manokatra akia. Tena misy olona mifatotra io amin'ny seza io. Neny? Tonga ianavitra anao ry neny a. Roinala, mahefa, saika maty aho. Aleo hoe sorina aingana aloha reto tady mamatotra anao reto e. Miala aingantsika so misy mpiambina hafa tonga tampoka io. Efa miala daholo ny tady mamatotra azy fa andao hiala teto aingany. Misaotra petsaka anareo tonga nanavitra anahy. Oay, tena misy bobasy zany a. Aingana dia miondre ambany. Mandady amin'ny trano daholo sady mitsoaka miala ety antsika. Manaraka ny maizimaiziny ainganareo e. Andriamanitra ao fonjeo zahay. Roinala, tonga dia eto mitsoaka manaraka anao ny eny fa za nampiandry zalahy. Ento mibasy aminao iny mba herovanareo tena. Atao ahoana ny mampiasa azy ty? Ty poleta kely ty ampiasaina fa ty no efa nampianariko anao. Eto ty aingana ary mitandrema tsara ianao a? Eny akia. Manaraka n'iny lalana natoroko anao iny ihany nareo fa tsy very zany. Zany a. Zay fa lasa hijery andry zalahy aloha. Viaiza ary za mibasy zany. Ohatra ny avy aty ambadika tsy nanana ty.
Oay, tena hipasy io tazako mamaly tifitra io. Ary nahazo basy koa izany ry zalahy. Aleo hoe fanandrina eo fa za kosa hiditra any an-trano hitady ny toerana misy an'ny ratovo-mpamadika. Tsy ao mivoaka velona eo hoe lahy amin'ity alina ity. Aleo tonga dia hianika eto aho. Izay. Aiza amin'ity efitra maro be ity ary no misy an'lery. Aleo hoe jerena ity efitra ray ity. Tena tsy misy ato. Ary to. Tena tsisy ihany koa. Ortovo a! Tena matory maty ty. Tovo! Fa misy inona ary nandrianina? Mba hareraka ny ahy. Misy manafika ny tranonao. Maninona tsara? Trano koa iza? Le trano ery ampita varatra. Fa tsy hainao izany paobasy izany. Ry mahefy izany. Tsisy afa-tsy izy ny ao ambadika izao. Aka ny ary velo ngamba. Dia ahoana ny atao Ortovo a? Fa izavy no eny. Misy bandy maromaro nasaiko ny ambiny fa mbola misy vatom-bola tsy tonga mantsy any amin'ny Monsieur Dubosc. Manao atsirambina ne ianao izany e. Raha sanatra hivery izany vato izany dia ahoana? Tsy ho ataony vazaha mahitsy tsika. Misy olona izany. Ndana aloha mba tsy kilovy kely eo am-baravarakely eo. Andraso hoe tsy izy io fa miaramila mpiambina Monsieur Dubosc. Fa hanao inona ty? Ampidiry ny akanjonao dia jereo any ka. Sady ohatra ny tezitra be izy izany. Tonga dia sokafa aloha ry zalahy fa manaraka any ahy. Tsy nisy naninonareo izay sy neny taty efa nitataina be ny atro fahatongavanareo telona. Fa resitory neny rehefa avy ny sakafo teo. Tena reraka izy. Saiko tsy tonga taty e. Hipasy ny voatifitra tamin'ny sandriny fa izay roalahy kosa tsy naninona ka. Enjany ny adina trehana alina iny. Oay, tena mbola maratra tokoa izany sandro pasy izany a. Hitanareo ihany ve Ratovo? Tsy tisy fa voateran'ny tsoaka izay e. Maro be miaramila mpiambina amin'ny vazany tonga nanampy an'ireo mpiambina ny trano Ratovo. Fa nahafaty maromaro ihany aloha izay telona vao rifatra ny tsoaka e. Jereo fa nahatonga basy maro izay. Misy ampiasaina tsara reto. Dia ahoana indray izany no manaraka? Tsy maintsy hanampy ny ekipa aloha tsika e. Toa tsy handresy an'ireo miaramila mpiambina ny Dubosc mantsy raha ny isatsikako. Dia iza indray izany no hitanao fa tokony hanampy antsika? Misy toby ohatra ny tiana orintsika ity ihany vonona hifanampy amintsika hanafika amin'ny Monsieur Dubosc sy ireo namany. Fa tamin'ny fomba ahoana lesy ny nahalalanareo azy izany tompy izany? Tamin'izay nakaty io e, efa mahavory olona maro ry zareo. Mbola tsy manana basy fotsiny, izay ny olana kely. Mbola langilangy sy famaky ary lefina amin'ny fitaovam-piadiana vory. Ay ve ka tena maro ny olona manana hetaheta toa antsika izao fa miafina fotsiny. Dia ahoana izany ny ataonao? Akavatandela amin'izy ireo tsika nampitosika atsika. Tena tsara kosa izaniko. Fa tsy noana ve aloha nareo e. Mbola voahandra fa kely loatra ilay vilany dia tsy amin'ny sakafontsika. Efa mba ninana tany amin'ny zareo namana mpitolona ihany izay ka. Fa atory kely koa aloha izay telona fa tena reraka. Avy eo hiverina ny amin'ilay topy. Beza kosa makany an-tanàna manaraka amin'ny fizotran-javatra any. Hipasindray mijanona miaraka aminareo mianakato fa mbola maratra. Misy sakafo tonga anay ao anatin'ny oktapo raha andro ianao. Aleo fa karakaraiko e. Eny tompoko, tsy maintsy hitanay ro jolana nafika ireo. Aza manay ianao monsieur. Zay ary fa lasa e. Ahoana hozy izy Monsieur Dubosc? Ezitra be izy raha nahalala fa nisy maty ireo miaramila mpiambina. Sambory avokoa izy izay ahiahina ao ambadika izao. So sanatria hisopatra ny asa fitrandrahana. Dia izy ary no samboriny eo izy ianao ka. Roinala azy ity tsy hita. Fa mbola tsy nahita hirika ianao. Asanao anie izany ry nandrianina e.
Araka ny vaovao henoko dia hoe misy tanàna izany any manomana tetika nafika vazaha. Resaka henoko fotsiny aloha izany e. Tanàna izy zany? Tsy haiko tsara fa ohatran'ny hoe anaty ala any. Fa iza no nahenoana ho an'izany resaka izany e? So dia mba Roinala ihany ary ny ao ambadika izao. Misy zazavavy izay Zandry Mibeza dia izy no henoko ny resaka an'izany teny Ampatsakana teny. Adiadio tsara ihany aloha izy na ho tambazanao vola be ara dia anjaranay sisa. Eo fa ataoko izany e. Fa tsika sainao aloha ohatra ny tsy dia tsara miaraka loatra intsony e. Azoko tsara. Ataovy aloha ny asa e. Misampanetso izany ny lalantsika. Zahay hitarika amin'ny miaramila any an-trano amin'ny Mahefa dia tsy maintsy samborina ny ray aman-dreny ny atao jono. Eny ary e, raha hariva indray izany. Malala, ny lamba ve ny dianao tany? Eny akia, amin'ny aliny 7 Martsa izao tsika no napoaka ny ady eo amin'ny vazaha. Efa misy toby maromaro mifampita vaovao any fa ny andro io avokoa no napoahana ny ady. Ho tafihana avokoa ireo vazam-panjanaka. Dia izavana nampy ny tompon-tsika lesy. Misy 20 laranjanana sy tomady any hanampy antsika amin'ny andro io. Fa mbola tsy tafaverina ihany angamba izy. Mbola tsy tonga izy. Mety efa akaiky kosa angamba ilay ry izay ka. Ary nenona nahoana? Efa ao tsara izy ka. Ndao raha hijery azy ialahy e. Neny, efa ao tsara ianao? Eny re anaka, milamina ny dianao. Lamina tsara ary neny. Henoko tamin'ny Roinala fa lasa nitady namana hono ianao. Tsy ela tsony dia hiainam-piadana antsika. Tsisy vazam-panjanaka hampahory antsika tsony. Amin'ny fomba hoana no hatanteraka an'izany? Amin'ny alalan'ny ady sy hery neny. Mila mandresy azy tsika raha te hanana fahaleovan-tena. Efa mba nofinofika isan'andro izany mba hanana fahaleovan-tena izany. Enga anie ho tanteraka tokoa. Avy aloha ianao aty? Fa misy inona? Za mbola sondriana mandinika ny atsaran'ity vady ity. Avy eto e. Tsy anao anie iny fa ny vazaha e. Aza maniry manitra fotsiny. Eny e. Fantatro izany fa mba makatsirony ako. Manina moa raha entintsika mitsoaka iny dia manorina fiainana vaovao tsika. Lafo be anie iny e. Aza miteniteny foana ary nandrianina. Te ho faty. Iza no lazainao fa hividy an'ity raha tsy ny vazaha ihany ozy ianao ka? Eo ianao ny ray sy potsiny. Indray ny tsy tao an-tsaiko marina. Mbadin'io tsara aloha ny atao fa tsy. Sady tsy hamadika fitokisa amin'ny vazaha izany ah. Inona amin'izay aloha ilay ilanao ateo e? Hitanao tamin'ny tolakandro teo? Tany amin'ilay zazavavy Zandry Mibeza dia tonga tao Beza. Ohatrany hoe hafahafa izany ny fijeriko azy a. Hitako tsara namatra vary anaty kitapo izy. Dia ohatran'izay koa ny voamaina. Mody nivoaka nangatadalana moa nefa nijanojana tao ivelany ihany. Tsy ela tao an-trano Beza dia lasa nihazo ny lalana mankany amin'ny ala Atsinanana iny. Narahako foana fa lozany e. Fa misy inona ary nandrianina? Verdia rehefa tonga tany anaty ala. Tsy hitako tsony izay nalehany. Ny azoko antoka aloha misy zavatra konkononin zareo e. Mino ihany koa fa isan'ny namany ihany ry Mahefa sy ry Ramatoa Herivelo mianaka. Zany a. Vaovao tsara zany. Aleo fa rapitso ihany dia atao sava ao ny ala. Tsy maintsy hita reny na iza miafiny. Mila manaraka anay ianao fa ianao no nahita ny lalana nalehany. Fa ilay dada Mahefa tsy nilaza ny ninona tamin'ny fisamborana azy ireny? Mety tsy mahalala ny ninona koa ngamba fa tsy maintsy nitazoma ihany koa moa izy. Fa aleo angamba hakatoro maso tsara aloha izao ry nandrianina. Mety ho mafimafy ny asa miandry rapitso. Tena ny samboran'ilay tsy manjary iny koa izany dada. Mbola ho avy aminy ny tsy mety. Dia inona izany ny antony nanakatrany rainao? Nataony takalinaina any fotsiny e.
Amin'izay nga mba mitolo tena antsika. Dia ahoana izany ataontsika? Mbola nasaiko miverina amin'ny be ary resaka amineny dia hita eo izay atao rehefa miverina avy any izy. Fa inona izany? Ohatra misy alika amin'ny vovoa, Aizy neny, misy mpanafika tsika. Mpanafika hoe? Ieno Fa ahoana koa izany? Fa nga misy mahita ty? misy manafika tsika fa andao aloha hitsoaka aingana. Pasy mivoatao aingana fa misy manafika tsika. Tena miaramila amin'ny loko fiadiana tokoa reny. Tarihan'ny Ratova. Andao hitsoaka aingana fa tratreto tsika. Aingana, andao aty. Ka tavelany angeny espasy e. Fa misy inona rerakizy Oay, tao miaramila reny. Ary lasa izy ro inala sy mahefa teo. Pasy pasy, mivoatao aingana. Tratra ihany nareo. Fa mbola mitetiky nitsoaka izy. Firy olo ty e? Ino fa nenjera? Ohatray, toa nitifirin'ny lisany koa ty vehivavy ty e. Le saika nitsoaka teo neny nasaiko nitifiriny. Ary ndana arao fa ohatrany nisy tafatsoaka any ambadika an'izany. Aingany lisany e. Raha matoa hery velo sy pasy reto maty reto. Zany hoe roy nala sy mahefa zany reny tafatsoaka reny. Mahefa, tena vonoana angamba ny pasy sy neny. Tsy ano lava ilay paobazy mifanesy teo. Anko tsara ankizy teo fa tsy afaka miemotra tsony tsika. Tsy maintsy manafitra aina. Aingana moa ro inala. Aty ny lalana. Efa misy mitifitra izany. Ondre ambany. Zay, mandady ambany sady mitsoaka ihany. Fa anakaiza tampoka izy teo le tia. Tety avoana fa tsy lasa lavitra izay. Tsy miverina antsika raha tsy azo samy belona reny. Azony lisany ve zany e? Maintsy atolotra amin'ny vazaha izy roa. Ka roy foana e, ataovy sava ao. Aleo miafina eto fa tsy hitany eto. Sady ohatrany tsy afa-mamindra firy tsony ndry izany. Tena reraka lesy mba nanahoana azy izay neny Mangina aloha fa ohatrany misy olona tamin'izany. Ye, tena izy io. Miaramila Senegaly raikalahy. Aleo fa ho asiako dia mba mahasipasitsika. Ahoana ny fomba hamonoanao azy e? Milaminy rehefa vitako tsisy taolana io e. Lasa nitsatsaikana anantona azy mahefa. Io fa tonga dia nitolominy miaramila. Lavo ambany. Dia iny fa nitsaha mahefa tamin'ny tendany koa ka tsy nihetika intsony. Dia noraisiny ilay basy. Vitany aminy e. Andao hifindra toerana amin'izay. Dia ho aiza indray izany tsika? Miala eto fotsiny aloha e. Mitady toerana azo antoka. Miondre ambany fa misy mitifitra izany Ary amaly avy eto ihany koa. Ino ny Allah? Ino koa ny anjara Allah? Ino fa mbola misy ray tamy koa iny. Zany ny Allah le tsy manjary ty e. Miandro indry fa andeha andady akabasy mba misy ho ampiasaitsika. Vetivety. Aza mihetsika eo ambany sao misy mitifitra tampoka. Ripakajy kelikeliky izany olo-tsika izany e. Jereo fa efa misy maty ray koa ty eto ty. Ohatra ny matahotra tsy aleo ve mitodi mody? Tsisy mody zany aky eo Tsy maintsy tratra le tsy manjary reny. Dia ahoana raha tsika indray matiny aty? Inona ary ty kanosa be ty? Fa tsy basy anga iny an-tanandrinika. Eny e, fa matahotra ka. Mangina aloha fotrany misy zavatra tazako teo Aleo to dia asiana. Tao mandamy bala fotsiny ianao izany e. Tsisy olona voatifitra koa reo. Fa nakaiza tampoka teo ary izy. Tsy nahita eneniny izany Zay ve nitadiavinareo le mpamadika tany razany reto Ambony ny tanana avaraty izay dia potipotehana amin'ity ny lohanareo Aza mihetsika tsony fa tsy sangy aminareo akory izay. Hitanareo tsara ngamba amin'ny fipoakany teo Vao mihetsika kely eo nareo dia bala metefeny amin'ny andrinareo eny. Fa iza moa ela mba samy mamingavinganay toy izany. Tsy fantatra ela anga fa iraky ny vazaha zahay. Ary sambotra ny lisany ny antony atongavanay aty. Ilisampiko mireo mihitsy.
Tsy mahasambotra anay izany raha reo miaramila mbola avy lisan'ireo e. Ataovy mamay reo ry zalahy, sambory. Iza miaramila sy an'lay eo e. Efa ripakay daholo reny. Ary mbola ho aripakay daholo koa azy reny vazana manlany an-tanany reny. Tadidin'lay inona no se an'lahana teny akanjo iny. Avereny eto iny raha tena mafy ela androany. Apetrao imbasiny fa ho apetrako ty amiko ty. Anao raisiray tsika arasala. Eny ary, apetrao e. Eritreritry ny Andresy anga ela. Olona taolana amin'ny fonoditra tsy ampy sakafo ty. Alefasy fa taoko tsapa alla tsara za amin'ny malagasy ela niretina teo ambany zioga amin'ny fanjanahantany zany e. Ndriko, apetrao ny basy. Andao anao raisiray tsika hitana izay tena mafy. Alefaso e, ampy andizany tsara sao sandro be ako zao. Iny ary Tsy tatazo e. makay zany ratovo a. Ary zany ray ny daka miodina mety efeny amin'ny tratra. Tsy andeferako kosa iny a. Iny ary ny valiny e. Jereo anefa mandaka rivotra fotsiny alahy. Ary aleo faranana amin'izay ty tantara ty fotry ny ela loatra. Zany ny tontolo be ny amin'ny orinasy vavy e. Zany ry tery felaka. Tao felaka manafo safy fotsiny e. Aleo ary alefako indray ny ah. Iny ary e. Kay, maty ah. Naneritana mihitsy izy teo. Kay, fanina. Fanina. Tena resitsika daholo zareo. Hatramin'ny ratovy sy kala ratsy iny ary tena mafy laha ty raha iady ah. Ela niretana fijaliana teo ambany ziogany dia toy izao e. Zary lasa nahy niady fotsiny. Eno ah. Na izaho koa ara lasa nahy nitana basy tsy fidiny. Nefa zavatra mbola tsy natao akory izany. Fa aiza moa ilay tompitsika iny lesa? Atao ambadika ato ka. Ie, io aloha io. Ary mba aiza izay ry pasy sy rineny. Dia sanatry ny vonoany ireo tsy manjary ireo tokoa. Neny? Ineny? Oay, izy ty misondra hery ty. Neny ah. Neny. Mifoaza moa e. Asa mbola ilozana moa zahay e. Mbola mila anao ane. Andreka akeo. I pasy koa ty matety ty. Tivitra tamin'ny lohany. Ok izay malala. Tsy namantsika tsoa pasy sy neny. Tsia. Tena tsy haikeko izao hoe sy tokony mbola maty izany neny. Andao ampidirina ao anaty zohy aloha ny razana fa anomana ny drafitra miaraka amin'ireo namantsika any amin'ny toby any avaratra tsika. Raha alina mandeha mamitany amin'ireo vazahany tanàna. Tsy maintsy mandresy tsika ary tsy ho latsa-datsaka fotsiny ny rano pasy sy neny io fa tsy maintsy misy vidiny. Ohatra ihany koa ny rano latsaka tamin'ny nafatezany dada. Zao tonga dia miara-mirohatra avokoa tsika rehetra fa io letran'ny Monsieur Dubos ka ho tafihana miaraka amin'ireo vazaha roa lahy namany. Tsisy atao mivoaka velona izany ry zareo androany. Dorana tramitrano. Efa somary vitsy mpiambina azy ao sisa. Zahay manana basy avy aty ambadika amin'ny vavahady fa nareo mitondra lefin'ireo kosa avy aty. Tsaroa fa ho an'ny tanin-drazana nanaovantsika an'izao aty izao Laso izao. Avy aty tsika arbeza. Dia aza miala lavitra na mihitsy ndry Roinala. Mba afaka miaro anao mantsy amin'izay raha sanatria misy zavatra fahafatampoka. Tonga be asio avokoa izay tazanareo ry zalahy. Vita ny ady. Betsaka ny raha latsaka sainana foy. Isan'ny maty tamin'izany Roinala olo tiako sy beza namana akaiky. Onjonjoko sasa mirery sisa satria nodimandry ihany koa dada rehefa avy niaritra amin'ny fampijaliana izay nataon'ny ratovy sy ireo miaramila Senegaly tsy mifahatotrovandreo. Tsy zakany neny izany ka nitarika tamin'ny fahatapahana lalandray ihany koa. Maty neny.
ka amboty asisa. Ny zavatra tsy naposiko dia betsaka amin'ny malagasy ny nanapoaka ady teo amin'ny vazaha tamin'ny alin'iny 27 martsy iny. Isan'ny tena nafana sy nahoraka tamin'izany ny tao Moramanga. Maty namela mamy ho an'ny taranaka ireo rehetra namoy aina tamin'izany. Mahery fo ho an'ny tanindrazana. Nomena fahaleovan-tena ihany moa ny malagasy taty aorinana dia mbola hita taratra aza fa saritsariny ihany izany. Asa, raha oviana vao mba tena aleo tena marina ty Madagasikara ty. Mahery fo, tantara nosoratan'ny Alka Devson